mazava ity havatra izay nalefa ny rapetsambava itya indrindraindrindra ho an'ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao. Rapetsambava moa mazava ho azy dia mpanositra izay tsy mitsahatra miteny ny fitondrana izay fanavozana amin'izao ankehitriny izao. Andao arahoarantsika ity horonampeo izay nalefa ny rapetsambava ity izay miantefa mivantana amin'ny voaka malagasy sy ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao. Ity zavatra miseho eto amin'ny firenena ty faty olona mikararana zay tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana fangalaran-jaza, tsy zaza tsony ny angalarana fa na ny olon-dehibe na tanora tsisy alabrintsony rehetrarehetra zay miteraka fikorotanan-tsaina eo amin'ny vahoaka malagasy. De niteny taminareo tamin'ny publication maromaro hoe sorona io zavatra io. De maro monareo nanontany hoe inona le tianao tenenina amin'le sorona. Zao ny zavatra misy ry vahoaka: nizara permis d'exploitation minière 1500 dimanjato sy arivo ny fanjakana. Nizaran'izany ahafahana mitrandraka an'ireo volamena, vatosoa sy ny arenan-kibon-tany Madagasikara ny fanjakana. Zany hoe nanomboka ry Ramika sy ry Siteny, ry Daya, ry Kalavoritsoloza tafiditra ao anatin'izany daholo izy ireo. Fantatritsika tsara mihitsy fifatry ny ela nisy hoe rehefa misy fitrandrana na fitrandrana ana-karera kely anankiray de manantona mpilalao fanafody ny olona manao an'izany, manandro mo filazan'izany. De arakaraky ny zavatra miseho ohatrany mila sorona izy de misy hitatsika tsara le hoe mamono ny avany, mamono ny zanany sy ny karazany. Io resaka varira io, resaka fitrandrana no ilanan'io, fitrandrana volamena, fitrandrana uranium sy ny karazany. Zany zavatra zany mila fantatritsika eto zany mahatonga anazy be dia be amin'izay de satria tao anatin'ny fotoana fohy de nameany io ny fitondrana 500 sy arivo fanomezan-dalana ahafahana mitrandraka ny volamena misy ao Madagasikara. Ny zavatra misy zany de mifanaraka amin'izay ihany koa ny sorona ilaina. Mifanaraka amin'izay ny sorona ilaina, mila olona maromaro vonona ao anatin'izany. 700 zao tato anatin'ny ray volana latsaka fotsiny, mbola tsy nisy tao anatin'ny 16 taona nazona fahaleovateny zany 700, akoatran'ireo variry efa tsy fantatra tsony firy nisy matsy ninona. Efa fantatritsika hoe nisy mpitondra fanjakana, nisy député, assistant parlementaire sy ny karazany tafiditra tao anatin'ny famonoana varira, fa de nangina fotsiny le toe-dara satria tompona ndraikitra ao anatin'izao zavatra izao ny mpitondra fanjakana rehetra hatrany amin'ny faratapony sy ny eny antenatenany, manomboka any amin'ny nga Mikael sy ny vadiny, manomboka any amin'ny ry Siteny, ry Daya, ry Kalavoritsoloza, tafiditra ao anatin'io trafika io daholo. Averiko tsara, tafiditra ao anatin'io daholo. Ary manana pitaiza ho izy ireo, fa niteny taminareo manana pitaiza izy ireo izay pitaiza zay zany no mametraka hoe zao ndray ny ilaina, zao ny ilaina. Ny anaran'le pitaiza de tsotra be: elako velo etsy osa, elako velo etsy osa. Izay ny pitaiza mpizara mpilalao odin'ireo olona reo manery azy hanao sorona olona maro de maro, satria mila olona maro ary mbola tsy farany io, mbola tsy farany io. Zay le niteneniko anareo vahoaka teo hoe taloha hoe zaza no nangalarina, nangala-jaza fa zao tsy misy an'izany tsony, fa na zaza na tanora na olon-dehibe na lahy na vavy zay tratra de vita, zay tratra de vita. Zany hoe tsy misy tsony alabri zany ianareo malagasy rehetra, na iza faritra misy anareo na iza faritra misy anareo, tsy misy alabri intsony. Fa raha andeha hivoaka etsena renao, na andeha hivavaka ianao, na andeha ho aiza, mety andeha ho any angabone ianao de mety misy misambotra tapoka de fa vitany aminao. Zany ny fiainanareo ankehitriny. Ary namafisiky teo fa tsy misy tsony na hoe mpanohatra ny fanjakana io na mpilelaka ny fanjakana io, fa tsisy, zay tratra de maty. Zay tsotra be ny tiako tenenina aminareo. Nandalo daholo ny zavatra ny zavatra nylazaina teto, nandalo daholo ny alatra, ny fanondrana na ny perquisition sy ny karazany. Hoe tena angamba ny azo heverina hoe mbola maivamaivana, satria hoe mety halatra sy samy nanao daholo zao, fa ity kosa reo olona ity zavatra lazaiko anareo ty tena miatra amin'ny fiainanareo tsirairay avy. Ny tokantrano tsirairay avy tsisy alabri intsony. Averiko tsara, raha tsy feno ny kôta, raha tsy feno ny kôta napetraka io etsy osa io
tsy mijany io zavatra io. Fihetsiketsehana daholo reny hoe nisy miaramila efajato navoaka iady amin'io. Aizako miaramila efajato avoaka amin'ny andro alina no nasiana namoaka an'le miaramila fa nga mifangalaran'olona nga amin'ny andro alina fa tsy amin'ny andro atoandro. Zay le fihetsiketsehana fotsiny. Miaramila 5 lahy au gradé no mitondra firenena, kanefa ny tombo avy 10 eny ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Dia mety hiteny ny mpisilelaka hoe tsisy raha reny an'izay fa nenay io ihany. Eny e, ny anirariko dia nareo mihitsy, anareo mpilelaka reny mihitsy. Nga moa nareo fantatry ny mpangalatra hoe iza fa tsy andeha an-tany hoe iza ny toananao fa zay tratrany. Nareo ireny mihitsy ny riko ho tratran'izao zavatra izao, mba tonga saina amin'izay hoe ay tena marina le tenin'ny Rapetsambava hoe tsy mifititavan'olona ntsony io fa zay tratra dia mihinana dia maty. Zay no tiako atongavana androany. Sady manararoatra koa, manameloka aloha indrindra, tena manameloka an'izao toetra raha zao, fa tsy politika intsony zao re olona. Tsy politika intsony zao fa zava-doza amina asan-devoly zao. Na mino an'Andriamanitra ianao na tsy mino ianao, na mino any Zanahary ianao na tsy mino, na mino zera na ialany vavalo izao zavatra zao efa tsy ara-tsy maha-olombelona intsony. Fa noho ny fitadiavan-karena tafahoatra dia atao sorona ny malagasy. Tsindriko tsara, ny malagasy tsy misy na dia teratany karana, teratany sinoa, eny na mety ny afrikanina raha tsy misy natao sorona. Fa maninona ny malagasy natao sorona. Ny varira efatry ny elany efa fantatritsika hoe nisy zany sorona varira zany, vonovonoana tapahana ny tokony sorona masony. Fantatritsika zany, raha tsy fantatrareo zany dia isaky misy fitrandrahana tao dia ilaina reny varira ireny vonoana. Dikan'izay apetrako aminareo fanontaniana. Ekenareo ve le izy arasatsy ekenareo? Raha ozonareo hoe antso mampaninona fa fiainanay milamina, araba soa araba tsara re. Aza tratrany fotsiny, aza vono izy ny fitenenan'izay. Fa rehefa tratrinareo, rehefa tonga any amin'ny toronareo le izy ho tsapanareo zao teneniko zao hoe efa mangidy, mihoatra ny mangidy zany hoe olona kaiky, zanaka, vady, mpiray tapo, ray aman-dreny no lasa sorona noho ny amin'ny fitrandrahana ataon'ny mpangalatra sy ny jilamboto. Tsotra be zay teniko zay. Afaka mino anareo, afaka tsy mino anareo, tsy olan'izany, tsy mampiova ninina, tsy maniova ny vary miditra any am-bavako zany na vola miditra any, tsy olan'izany. Fa matoa manao an'izao filazana zao dia fa zava-doza amina tambony misy ao Madagasikara, zava-doza amina tambony misy ao. Manana pitaiza ireo olona reo, ary pitaiza ny mpilalao fanafodiny io no mibaiko an'ireo. Io no mibaiko an'ireo nandefa ny sokatra be iny teo amin'ny 13 mai. Io no mibaiko an'ireo nandefa teny amin'ny 13 mai, mba hatonga antsika ho tratrany be. Misy ty tapimaso daholo, ino moa filazan'izany, misy fomba fiteny gasy fa tsy tadidiko moa nisy fa dia ohatrany hoe fandrevrevenantsika malagasy dia varimbariny lasa tsy mahafantatra an'izay tena marina ntsony tsika fa azo nody daholo. Ary zany mino an'izany mihitsy. Betsaka ny zavatra ny tany saina teto fotrany hoe manjonitra fotsiny tsika fa tsy rototra amin'ny zavatra tena miseho, tsy malala ny tena avenira fa io ary izy io hiatra amin'ny ainao tsirairay avy amin'izay ny famonoana. Zay tratra eo dia maty. Zay na tanora na zaza na mena vava na vatombato na antitra na zay tratra eo dia maty. Zay misy koa tatratrarinao. Atsipoko ny teny ho any am-pon'ny mahalala, ny endry ny mora anarina, fa ny adala manapitsofona. Dia manameloka tanteraka an'izany. Ary kosa nefa tsy adiniko ny miara-miombona alahelo amin'ireo zay efa tratrany le izy. Fantatro fa manana ny fitatana ny Andriamanitra, izy ny tompony aina. Fa amin'izao fotoana izao zavatra miseho io za tsy mino hoe Andriamanitra no miraitsy kombakomba amin'ireo mpanao ratsy ireo. Tsy mino an'izany fa ny devoly mihitsy manao ny asany, maniraka an'ireo solitenany handripaka ny vahoaka. Ny devoly ka dia miara-miombona alahelo aminareo tompoko, miara-miombona alahelo aminareo. Zay ny fiainana misy ao Madagasikara. Ny azontsika atao dia mivavaka angamba aloha zay kristianina zay, samy manana ny vavahany io fa mitotro ambavaka ny fiainany tsirairay avy, fa arovo ny fianakavianao, arovo ny tenanao. Efa zava-doza amina tampo ty, zava-doza amina tampo ty. Efa rofona amin'ny sobika ny fato izy izy. Ry sasany moa mbola lasa mandeha mivazara t-shirt any faritra atsimo, manao promotion ho an'ny tenany izy mivady. Izy indray ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Zany ve
zany ny zava-misy ankehitriny. Tsisy raharaha izy olona maty any, tsisy raharainy an'izany. Aona moa ny raharainy an'izany, kizy ve maniraka azy, kina moa ny raharainy an'izany. Fa dia zay vahoaka miantso anareo société civile, miantso anareo mpitondra fivavahana, mba raisy ny tena ndraikitrareo manoloana an'izao zavatra zao. Fa tena piraitsy kombakomba ianareo raha tsy mihetsika tsy miteny manoloana an'izao zava-doza zao. Piraitsy kombakomba ianareo. Za tsy hiteny mpanao politika, efa olona tsy vanimbanin'olona daholo ny mpanao politika malagasy, tsy asa saina amin'izany. Samy miaro ny rambony tsy tapaka sy miaro ny seza ny sasany, mitady ny seza ny sasany. Fa za zay tsy mitady ninona dia masamy tena an'izany, ary masama miapanga anareo société civile sy anareo fiangonana manalo ny misy ao Madagasikara, tsisy miresaka momba n'io zavatra io, fa samy mangina manampy tsofina manampy maso daholo. Eto nefa nay dia miteny fotoana zao hijoronareo hitsangananareo, entany ny vahoaka anareo, fa tsy misy alabri tsony. Sa rehefa hoe mpitondra anareo ny pasteranareo na mopera anareo ny lasa sorona zay vao hetsika koa nareo dia tarainy eto amin'ny Facebook, so dia tara loatra. Ka dia zay ny teniko a, mihetsezy afaka mihetsika, fefa tsy eo an-trano tsony ny tsy efa loalika tsony ny rano, fefa hatrany efa bon maso ngamba sisa no miseho, fefa kely sisa dia efa tototra tanteraka amin'ny malagasy a. Dia mampahery anareo ihany anefany mampahery anareo a, satria tsy mbola nisy loza ohatry zao tao Madagasikara, tsy mbola nisy. Tsy anketsanao vidéo a fa fantatro hoe tsy mety koa raha tsy miteny e. Piraitsy kombakomba raha tsy miteny dia miteny a. Tononoko teo ny anaran'ilay olona, fa mbola teneniko ny numéro telefônina ny rehefa ilainy zany. Ananako ny numéro telefônina ny olona io, i olona mpitaizany zareo ananako. Rehefa tonga ny fotoana ka mbola tsy mijanona ity zavatra ity dia ameko alalana ianareo vahoaka, iantso an'io olona io a, ary anao zay mety momba azy. Fa zava-doza amin'ny natambo no miseho Madagasikara. Zay fa dia mahereza ary malagasy mpiray tanindrazana, Madagasikara ary malagasy. Miarabantsika mpiray tanindrazana amin'izao rivarivo izao a, manao an'ity vidéo ty vetivetika mahita an'le retiretiny reto miseho azy fédéral ty andravarava amin'ny Madagasikara reto. Ny mahavendrana an'ireo dondron'ireo dia izao, ninona olona nilisany ao amin'ny fatifatina fiangonana fikoanan'ny dom-pirenena santoko lisan'io a, dia tsy maintsy mandalo fifidianana référendum zany. Aza mba maivandoa fanafaritra 530 ary lisany no mifidy an'izany, satria hoe solotena izany tsy malala fa voavidy vola daholo lisany. Ny vahoaka malagasy no mandany na tsy mandany an'izany, ary tsisy chance zany na kely ary tsisy. Fa fitadiavana fanjakazakana fotsiny sy fankalana merina ho avy tiako tenenina amin'izay, fa tadidio tsara mihitsy a, fa ny faritra be olona sy mpifidy indrindra tsy hifidy an'izany fédéralisme maivandoa lisan'izany. Tsisy Madagasikara azo lisany zarazarainy zany io, fa zava-mazazay ny azarebirebi lisany an'izany. Mbola iveriny zay a, dia hitany lisany tsara fandeha ny tantara io. Ho avy amin'ity volana ho ty aloha ny ho avy amin'ity volana ho ty aloha ny vomanga tsy omby lavaka ho zao fitenena an'izay. Miomana mankasitraka. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy, misaorantsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika, ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.